1, 2, 3. Io tazantsika io le makambona Mandrare atsy Madagasikara. Lemaka dia faritra mamokatra tokoa izay tondrahany sakely drano maro sy ny vosakorana betsaka. Manana tambazotra natatatra ihany koa izy izay manondraka ny tanimbary amboleny 80 isan-jaton'ny ao amin'iny faritra iny. Io kosa ny sopitry ny vary ao amin'ny faritra. Noho ny fisian'ny tetikasa ambony Mandrare na ny PHBM dia tonga filamatra io lemaka io amin'ny fitrandrana ny loharano karena sy ny teknika ara-pambolena maharitra izay manaja ny tontolo iainana. Tsy toy izao hatrany akory ny zava-nisy. Tamin'ny taona 1970 izay nanomboan'ny tetikasa PHBM dia faritra ny tokamonina sy ny asimba tanteraka izy. Nikasany oatra ireo olan'ireo amin'ny fomba tsotra sy ny zava-misy teo an-toerana ny PHBM tamin'izany. On a agi non seulement sur l'aménagement hydro-agricole qui a consisté à remettre tsy ny fanavaozana ny sehatry ny fitantanana-drano izay nahafanana merina amin'ny lona ireo tambazotra ihany akory no asa nosan'ny tetikasa fa teo koa ny fanitarana ireo faritra azo volena izay nahafana ihany koa moa nanampy zany ireo otrikarena vaovao. De tissu associatif pour gérer d'une manière convenable les sous-projets et investissements financiers dans le cadre du projet. Drano ni haluan io. Sahalan nataonareo moray teo avao koa. Izay tokony zao. Ano zay ko apiheseho seko zao tompony hirafitasika reo dafa vonigny. Voalohany aloha dia ny mpamokatra eto an-toerana dia tsy maintsy mivondrona fikambanana mpamokatra tsy maintsy mifanaraka amin'ireo sady fikambanana mifidy ny solitenany ary manolotra trafitrasa mba ahafahana manatsara sy manavao ny toha-drano sy ny tataka. Tsy miditra an-tsehatra aloha ny PHBM raha tsy aorian'ny fanolorana ny trafitrasa. Amin'izay fotoan'izay dia afaka manohana ara-bola ny amin'ny fanatotosana ny trafitrasa ny PHBM. 1, 2, 3. Fomba fiasa fampandraisana anjara izy io mba ahazoana vokatra ny vaingana. Ireo mpahasoa ihany no mitantana ny asa ary tokony andraikitra fikojakojana ny fototrasa sy ny fampiasana sy ny tanila ny tambazotra. Ny mpamokatra dia tsy maintsy mandray anjara roapolo isan-jato amin'ny enti-manana izay matetika amin'ny endrika asa mivantana. Ny mpikambana no manadio sisy tatatra sy manala ny fasika ary manamboatra ny tatatra fanondrahana. Mpikambana ao amin'ny fikambanana mpampiasa rano ao an-dranomahavelona eto sy vory filohan'ny fikambanana no sady koa membre ao amin'ny GTDR. Hita faniaran'ny asa betsaka tokoa tamin'ny tantsaha ny PHBM satria ny namboatra ny toha-drano. Izay hita fa eo amin'ny 70 ny toha-drano namboarina. Vao manomboka ny tetikasa dia velara-tany 730 hektara no voatondraka. Taty am-piafarana kosa nefa dia 930 hektara izany. Maro tamin'ireo mpamboly noho izany no afaka namboly indroa isan-taona. Vokatra teny ambony ihany satria tamin'ny voly voatondraka dia mbola afaka mamokatra betsaka kokoa noho teo aloha. Ny volovalo no natsaraina na ny SRA no ny volavolaina roapolo taona lasa izay teto Madagasikara.
Fomba tena tsotra izy io raha ketsaina toratady mbola tanora ny vary dia mihena ny ketsa sy ny rano ilaina ka afaka mampitombo efatreny vokatra isaky ny taopambolena. Mandaitra io satria raha ny toerana azo ampiasaina dia afaka mbola mitsara ny taombary noho izany dia afaka mamokatra betsaka kokoa. Manaja ny tontolo iainana koa io fomba io ary mety na amin'ny mpamboly faran'izay madinika aza. Eran-tany dia mihoatra ny ray tapitrisa ny mpamokatra mampiasa SRA io. Tamin'ny nahatongavany PHBM ity zany dia nisy amin'izay zany dia hoe teknika nampianarina anay tantsaha anay mpamboly dia nampiasana zany le ketsa en ligne. Tsy ampy nefa le ketsa en ligne fa ilaina koa ny manesa le vary ravim-bary-jaza hoy izahay. Maro no efa nampiasa io teknika io ary hita mivaingana izany eo amin'ny taha-pamokarana. Ny tahan'ny vokatra dia niaingainga eo taona isaky ny hektara tamin'ny taona 1970 ka nahatratra hatramin'ny 4,5 taona isaky ny hektara tamin'ny taona 7,4. Roanjato sy 2,000 vola. Naho vary re? Naho vary reky 3 kapoaka. Tsy vitan'ny nampitombo avy efatren'ny vokatra teo amin'ireo mpamboly sasany ihany fa nahafan'ny tantsaha tsy manan-tany ho lasa mpamokatra ihany koa mitetika asa. Mitombo valopolo isan-jato ny fidiram-bolan'izy ireo. Taloha aho tsy nahavokatra satria tany ny hektara ho aho 3 sarety vao mivokasiko. Ka raha niditsy amizay zany le ty ara teknika ty da mamokatsy 2,000 sarety aho isan-tao zay. Raha faritra nisiny sy fanjarian-tsakafo taloha ny lemaka Mandrare dia lasa faritra mpanondrana vokatra izy ankehitriny.